Zava-dehibe eo amin'ny fanarenana ny toe-karem-pirenena ny fisian'ny hetsika toy nylay foire international de Madagasikara raha ny hevitra ny filohany antoko MDM André Mato Perora Jonarvelo araka izao fanazavana zao. Économique ataoko ngamba fa miresaka film motsika zao itimo voalohany zany tamin'ny 4e république no sady atrehan'ny président idiratsika amin'izany normalité constitutionnelle iverenana amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary ataoko koa ngamba fa izao ny fomba anankiray no ampahafantarana ny vita malagasy satria zay zavatra mety tsy dia fantana loatra satria fa dia hoe ny zavatra importé sy ny sisa zao dia tena hoe tsy mena mitaka amin'ny andro velany koa ny zavatra vitatsika eto Madagasikara. Zay ngamba ny azoko lazaina ngamba raha ny resaka film ity fa tsara ny voatra foana isa-taona tamin'ny herintaona moa nanao koa tetika nefa tafiditra